mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika levako malala tratra ity alatsinainy fa enina amby roapolo ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ho atsika anio dia ny bokyny Joba toko fahenina amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Joba toko fahenina amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mbola nandroso ny teny ihany ilio ka nanao hoe mahareta kely amiko dia hambarako aminao fa mbola misy teny holazaina hanamarina n'Andriamanitra. Alaiko avy lavitra ny fahalalako ka hanamarina ny mpanao aya. Fa tsy lainga tsy akory ny teniko lehilahy tanteraka amin'ny fahalalana no eto aminao. Indro lehibe Andriamanitra kanefa tsy mba mamingavinga. Lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy. Tsy mitsimbina nen'ny ratsy fanahy izy, fa manome rariny ho an'ny ory. Tsy mampiala ny miasony amin'ny marina izy, eo amin'ny mpanjaka ambonin'ny seza fiandrianany no ampitoerany azy ho mandrakizay ka dia afasandratra. Ary raha voafatotra amin'ny gady izy sy voafehy amin'ny tadiny fahoriana, dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany fa efa nanandrateny izy ireny. Dia nanokatra ny sofiny aino fanararany izy ka nandidy azy hibebaka hiala amin'ny ratsy. Raha miaino ka manakaiky azy izy dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaritana. Fa raha tsy miaino kosa izy dia ho voan'ny fiadiana ka ho faty tsy ampahalalana. Fa ny mpiatsara velatsia dia mirakitra fahatezerana, tsy mitaraina izy na dia afato ny asa ka dia maty raha mbola tanora izy. Eny afaka ny ainy eo amin'ny olombe tavita. Fa ny fahorian'ny olo kosa no entin'Andriamanitra mamonjy azy ary ny manjo azy no entiny manokatra ny sofiny. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana afatra izay nalaina ao bokin'ny Joba no zara mofinaina ho antsika amin'ity alatsinainy andro faharosady amin'ny herinandro ity. Misy sambam-pahalalana iray amin'ny teolojia, amin'ny fianarana teolojia ny antsoina hoe apolojetika. Zany hoe rehefa mianatra mandalina teolojia ny mpitandrina na ny pretra dia misy ny antsoina hoe taranjan'ny fotom-pinoana. Mivondrona ao anatina taranja lehibe antsoina hoe sistematika. Dia ao anatiny taranjan'ny fotom-pinoana io dia misy ny antsointsika hoe dogmatika na tena miresaka arabaky teny ny fotom-pinoana hoe inona ny inotsika mikasika ny fiangonana, mikasika ny famelan-keloka, mikasika ny baiboly, mikasika ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra ny Jesosy sy ny sisa rehetra. Fa ao anatiny io taranja ataontsika hoe fianarana ny fotom-pinoana io dia misy ny atao hoe apolojetika. Ny apolojetika avy amin'ny teny grika hoe apologia. Ny teny hoe apologia dia milaza hoe fiarovana, teny atao na kabary atao na lojika atao mba hiarovana lay fotom-pinoana. Tsy afa-misaraka mihitsy zany amin'ny fijery kristianina no hoe eo ny fampahafantarana ny kristianina hoe inona moa zany ny inonao, inona ny zavatra inonao, ary faharoa dia inona koa no fiarovanao ny finoanao, inona no hijoronao mba hiarovanao ny finoanao. Ary hitantsika fa ny soratra be dia be ao amin'ireo soratry ny apôstôly na io Paoly na io Petera ohatra dia samy ny resaka mihitsy ny ataontsika hoe fiarovana ny finoana. Petera ao amin'ny Petera voalohany toko 4 andininy 5:10 dia isan'ny nanazava ny ataontsika hoe apolojetika na ny fiarovana ny finoana. Hoy izy amin'ny andininy 5:10 naran'i Jesosy fa manamasina any Kristy ho ao am-ponareo
ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Io teny io rahako malala de isan'ny iorenany ataontsika hoe apologetika zay manazava fa mila miaro ny finoanao ianao, mila fantatrao ny dikan'ny finoanao. Ny kristianina tsirairay avy mihitsy zany de tokony ho apologeta na apologiste, zany hoe tokony mpiaro ny finoana ny kristianina tsirairay avy, tokony mahajoro mahay manazava ny finoana izy tahaka amin'ny Paoly ny teny manao hoe fantatro zay inoko. Satria fantatro zay inoko de izao afaka mijoro manazava izay antony zany finoko zany. De Petera eto manazava tsara an'izay mihitsy ny hoe tokony ho fantatrao ao anatin'ny fanajanao ny fahamasinan'ny Kristy dia tokony ho voavalinao ny fanontaniana maro samihafa mipetraka ny amin'ny hoe inona kay ny mahatonga anareo mino, inona mahatonga anareo manana fanantenana, inona ny mahatonga anareo tahaka izao na tahaka ndre. Dia eto amin'ity ataontsika hoe mofinainy toeram-piaratanantsika ity rehefa ko malala ao amin'ny bokin'ny Job izay novakitsika teo ny toko 230 dia misy mpanompon'Andriamanitra anankiray antsoina hoe Elio. Elio zany a zay sakaizan'ny Joba de somary nakanelanelana izy teo amin'ny ady hevitra ny fanaovan'ny Joba sy ireo namany telo lahy. Namana telo lahy Joba zay tia azy, nampahery azy ary namerina azy, nampianatra azy lafin-javatra maro samihafa. Dia tao zany a Elifaza, Bildada ary Zofara. Izy telo lahy reo namany Joba. Fa niditra trehitra kosa Elio dia anelanela ivelan'ireo zany, zay azo lazaina hoe tanora ihany, dia nitsofoka nanazava nametraka ny heviny tamin'ny ady hevitra teolojika ny fanaovany i Joba sy ireo namany. Ary dia nametraka ny tenany ary izy raha teo dia zika hoe apologeta, zany hoe tena niaro ny finoana an'Andriamanitra izy. Mazava tsara ny teniny am'izay eto am-pilatanantsika eto mofinaina manao hoe andininy 7 hanamarina ny mpanao aya, halaiko avy lavitra ny fahalalako ka hanamarina ny mpanao aya. Zany hoe hanamarina an'Andriamanitra, iaro an'Andriamanitra eo anatrehan'ny resaka resahanao ry Joba. Dia ao anatin'izany no akatsika hevim-panany amin'ny hoe manahoana moa ry havako malala, inona ny toe-po tokony ho ananatsika ary tsy tokony ho ataotsika mihitsy rehefa miaro ny finoana isika, rehefa mijoro isika ka miresaka man'olona manazava ny finoanao tahaka an'izay ataon'ny Elio amin'ny Joba, inona ny tokony tsy ataonao ary inona ary ny tokony lazainao, inona tsy tokony lazainao. Apetraka tsara ro lay tantara fa i Joba eo no marary, Joba zany eto no marary, Joba no mangiry firy, Joba no iarany zavatra sarotra. Elio kosa zany no mpiaro an'Andriamanitra satria naman Joba de manitrikitrika fa misy tsy mazava ny momba ny fitondrantenan'ny Joba. Dia Elio zany eto no manazava manao hoe tsy marina ny toetranao ry Joba. Joba zany eto de resy lahatra mihitsy fa tsy diso izy. Tsy resy lahatra izy fa tsy diso. Zany hoe Joba de mahazo antoka fa marina ny fitondrantenany eo anatrehan'Andriamanitra, tsy niteny ratsy an'Andriamanitra Joba, fa te hangataka fanazavana amin'Andriamanitra manao hoe fa zangy Andriamanitra inona moa zany no antony hitondrako zavatsarotra tahaka izao, fa ratsy no ny inona sa ratsy, inona ny ratsy nataoko taminao, zangy tsy nanoty. Dia ilay mpanazava kosa izy telo lahy namany Joba mipakatra aty amin'ny Eli zay apologista hotsika teo, tena nazava manao hoe misy zavatra tsy mazava ry Joba. Ianao na tsy amin'ny fotoana anamarinanao ny tenanao de mandiso an'Andriamanitra ianao. Zay le lojikany Elio. Hoe amin'ny fotoana tsy anekenao diso de efa mandiso an'Andriamanitra ianao. Dia eto ary avako malala hotsika manao hoe inona ny fihetsika tokony ataontsika rehefa mba miady hevitra miresaka. Marina loatra fa misaotra masina de manazava azy de mandany andro miresaka momba ny
finoana tsy mampandroso fa misy fotoana koa nefany am'resadresaka azy tiandinika mandalo am fianakaviana mpiaramiasa dia manao apolojetika ihany ny kristianina siray zany hoe mba miaro zay inony ihany izy manazava zay antinonony farafa keliny ary dia amin'n'ity andidotsotramasiny ty koa melony rosotsika am'izay faharoa avako manala de zao mampieritreritra mihitsy ty andriamanitra ty atsika sady titsika ty ry havako fa ndraindray dia avelany irediredy ny olona amin'ny avelan'andriamanitra be de be no hitatsika anatin'ny fiarahamonina eny de mahagaga fa avelan'andriamanitra iteny eny izy avelan'andriamanitra irediredy ndraindray aza moa de manaratsy an'andriamanitra mihitsy manao an'andriamanitra ho tsy misy manao an'andriamanitra ho tsy mamaly natao manao an'andriamanitra ho masika manao an'andriamanitra ho tsy fitiavana be de be no mety rediredin'ny olona hitatsika na retsika mikasika an'andriamanitra fa indraindray avelan'andriamanitra hiteny na retsika reny rediredy isan-karazana reny ary ndraindray raha ao anatin'ny baiboly dia ahitatsika karazana teniteny foana tahaky reny manaratsy an'andriamanitra na manozongozona ny finoan'ny olona voasoratra ao anatin'ny baiboly mihitsy hitatsika maro tahaka ny tenin'ny goliata ohatra tahaka be de be reo karazam-pitenena ndray milaza mety ho fanaratsiana ny finoana fa manoloana any reny nefa de zao eo ny jorotsika amin'ny ataotsika hoe fiarovana ny finoana ary dia mety mpitranga mihitsy zany avelan'andriamanitra hitranga raha izy eto ary avako malala de misy dinidinika ny tenen'ny Elio ho an'ny Joba ka akatsika fampahirezana voalohany indrindra de izao miaro ny finoana Elio eto saingy azo lazaina hoe na de ao anaty soratra masina raha ny teniny Elio misy marina avelan'andriamanitra iteny saingy zao misy fotoana tena atsapanao ho tsy mampahery any Joba ary tsy mampahery ny mpiaino Elio ny andiny ny ataotsika hoe lalàna voalohany antsoina hoe apolojetika na ny fiarovana ny finoana raha miadevitra amin'ny finoana ianao zany ka mba te hijoro am'izay zavatra inonao de ny lalàna voalohany indrindra de zao indrik'andriamanitra avokoa ny olona rehetra zany hoe raha miresaka amin'ny olona ianao ka anazava ny finoanao de aza mieritreritra ny olona io ho na inona mety ho toetrany ka vonina iresaka ianao hoe mba hiadevitra ny finoanao dia aza mieritreritra azy ho devoly sanatria satria misy olona raha vao miresaka amin'ny finoana de zao tonga de atramanao hoe tevoly ianao fa na inona rehefa tsy vonina tsy manana an'izay toe-po zay de aza miresaka amin'ny finoana raha vao mieritreritra manao hoe enao devoly za tsy resaka aminao de zao de efa tsy mety tsony ny resaka fa tonga de mijanona de aleo mifampitrotro ambavaka na mifampahery de mitoetra amin'ny fihavanana tsotra fotsiny fa ny olona vonina ny resaka de zao mametraka mazava tsara fa ny olona resahany ko de endrik'andriamanitra na lay miteny na le miaino na le mifanakalo-hevitra de zao samy endrik'andriamanitra na inona samy endrik'andriamanitra reo na inona mety ho toetrany de zao samy endrik'andriamanitra zay ny voalohany fanalahidiny dingana voalohany amin'ny hoe olona manao apolojetika na iresaka momba ny finoana anazava momba ny finoana hiaro ny finoana de olona mametraka aloha fa voarin'andriamanitra ny olombelona rehetra fa tsy nisy olombelona no arin'ny devoly na namboarin'ny devoly sanatria fa no arin'andriamanitra izy ary dia hitatsika sahady ao anatin'ny bokiny ao anatin'ny amin'ny resadresaka zay ny fanaovan'ny Joba sy Elio fa tsy napetraka Elio mihitsy ho am'izay toeran'izay mihitsy Joba tsy hoe tsy napetra no endrik'andriamanitra fa napetra ny mandrakariva ho amin'ny toerana latsa-danja lavitra noho izy ary napetraka Elio tena ny ho ambony noho i Joba zay reo tsara ny teniny amin'ny Joba 4:telopolo hoy izy lehilahy tanteraka amin'ny fahalalana no eto aminao raha lazaina tsotra ny dikan'io andiny faefatra io ry havako dia mazava misimisy kokoa manao hoe zaza irahin'andriamanitra andin'ny fahatelo de izao ny fahalalako de tena misehatra malalaka sy midadasika ary vonina hiady rary no an'andriamanitra mpanao ahy tsy misy lainga akory na kely ara zay lazaiko amin'ny andin'ny fahaefatra satria lehilahy azo antoka amin'ny fahalalana izao zay eto aminao zany hoe
marina loatra fa ilaina fantatrao ny finoanao saingy tsisy resaka azo atao itsony, tsisy adevitra azo atao itsony raha ohatra ka avy atrany dia apetraka ao ho diso ny olona miresaka aminao, tsisy resaka azo atao itsony, tsy afaka iaino anao tsony izy. Ary zay no nitranga ambokiny Job, tsy afaka iaino anao tsony izy. De ny faharoa am'izay lalàna ataontsika hoe farafakely ny fantatry ny apolojisty rehetra de ny hoe mpanota daholo ny olona rehetra, tsisy olombelona marina tanteraka zany, ray ihany ny marina de Jesosy Kristy tompo. No zany de zao mety ho diso avokoa na ny mpiresaka na ny resahana fa izao miaro ny finoanao anao, miaro zay mahay anao anao saingy tokony fantatrao fa mpanota avokoa ny olona rehetra, tsy misy afaka hiteny manao hoe za ihany ny marina. Ary dia hitatsika fa zay no nitranga amin'ity lehilahy zay niresaka tamin'ny Job ity, mazava ny teniny, azo antoka izy toy ny mametraka ny tena no tsy azo kalina teo anatrehan'ny Job. Adolo tsara ny fametrahany an'i Job, andininy fa 150 marina koa nomboka ny mandininy fahavalo izy nge raha olo marina ny voagadra rojo vy, vakiko amin'ny diketeny imbonana zavazava azy kokoa, raha olo marina ny voagadra rojo vy sady voageja-pahoriana de ny asany no anambaran'Andriamanitra azy. Raha vakina amin'ny diketeny tsotro ampelantanantsika zay mahazatra atsika amin'ny andininy fahavalo, ary raha voafatotra amin'ny gady izy sy voafehy amin'ny tadiny fahoriana de ambarany azy ny asany sy ny fahotana fa efa nanandra-teny izy reny. Izy io reo olona zay olo marina ozy, raha ohatra ny olo marina ozy ka voagadra vy, zany hoe mandalo zavatsarotra, de izao tsy maintsy ambaran'Andriamanitra azy fampanota izy. Zany hoe nresahan'ity lehilahy ity amin'ny Job zany de zao manao hoe matoa ianao voagadra vy, ianao miteny hoe olo marina voagadra vy, matoa anao olo marina voagadra vy, de zao ho avy Andriamanitra tsy maintsy hanambara aminao fampanota ianao satria miavinavina. Mazava ho azy tsy Job nefa tsy zany. Job olo marina voagadra vy fa sady tsy niavinavina ny tsy nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Dia Elio ihany zany mbola manamafy an'io tenin'io manao hoe fa raha miaino an'Andriamanitra kosa izy dia ho avy amin'ny fahasambarana. Ary fa raha tsy mety miaino an'Andriamanitra izy de ho faty hiaran-tsabatra ary ho faty tanora, ho ratsy fiafara ary afaratra amin'ny fahafahambaraka azy. Zany hoe tena manindrona ny Job mihitsy. Zay natokan'Andriamanitra tezitra nge tamin'ny reto mpampahiry azy reto hoe navelan'Andriamanitra iteniteny foana fa any amin'ny toko farany amin'ny Job tena ampanatsony izy telo lahy, fa ino ty lazainareo? Tsy fantatrareo na tsony hoe fizahanttoetra, fa fizahanttoetra ny lalovan'ny Job. Fa tsy hoe satria Job mitondra gadra vy, satria Job zao de diso izy. Ary Elio teto de nanizingizina mihitsy manao hoe ho ratsy fefary ianao, ho ratsy fofaty tanora ianao, satria ianao manamarina ny tenanao. Avako malala ny fanalahidiny antsony hoe apolojetika de izao Andriamanitra de mametra koa ny vokatry ny fahotany ny olona. Zany hoe misy olona manota ny ota de manimba ny olona manontolo, saingy zao no ny heri ny fahasoavan'Andriamanitra nefa de zao Andriamanitra ihany koa ny mametra ny hoe atritsy ny vokatry io fahotany io. Manao ratsy ny olona, ohatra hoe manimba zavatra ny olona, fa Andriamanitra manana fahefana mametra hoe atretsy ihany ny vokatry iny fahotana nataon'ny olona iny. Raha toka ohatra hoe misolo-toka le olona de voafatotry ny alkôly, fatotry ny alkôly izy, fa Andriamanitra koa mametra ny hoe atretsy ihany ny akon'iny. Amin'ny olona anankiray izy mety niteraka fahafatesana lay fisotroana alkôla, amin'ny olona anankiray izy mety niteraka aretina fotsiny, amin'ny olona anankiray izy afaka ihany le olona teorina. Zany hoe Andriamanitra de mametra fahefan'Andriamanitra zany ozy Calvin. Zany hoe Andriamanitra de tena mahay mametra mihitsy hoe atretsy ihany fahasoavany zay. Ary io matoka ny Salamy 10 manao hoe misy zava-mahagaga Andriamanitra. Andriamanitra ihany mametra ny hoe atretsy ny vokatritsy ratsy ataony itsy olona itsy, aferany, zay mahafahasoavana azy. Ny olona tsy hoe izy mampanota azy, fa ny olona misy afidy anota, fa rehefa misafidy anota ny olona de eo ny fahasoavan'Andriamanitra mametra koa ny atretsy ihany no ataoko ako ny vokatry io fahotana ataonao io.
zay mahatokany hoe misy olona ratsy fanahy nefa mahay matematika, misy olona ratsy fanahy fa mahay mozika, misy olona ratsy fanahy fa mahay manjaitra, misy olona ratsy fanahy fa mahay zavatra maro isan-karazany. Satria tsy lay maharatsy fanahy azy fa Andriamanitra mametra lay vokatra lay faharatsy-panahy de manjary mampipotra lay zavatra tsara ao anatin'ilay olona indray. Satria le mahendrika Andriamanitra ingetsy hoe very fa lay endrika Andriamanitra takon'lay fahotana, takon'lay ota ary zay ota izay otana narona lay endrika Andriamanitra zay mesolony Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana izay nosasany tamin'ny rano tao amin'ny hazo fijaliana. Eto rehefa koa malala de mety misy fotoana ianao mijoro amin'ny finoanao, misy fotoana ianao resy lahatra fa tokony ijoro, tokony hanao apôlôjetika, tokony hiaro ny finoanao. Ary ny kristiana aloha tokony ho zay mihitsy a. Matetika mantsy kristiana mirentsika de manambara, hoe mitory ny filazantsara de manambara ny fahatsara'Andriamanitra, fa ny kristiana koa de tokony afaka miaro tsara ny finoany. Amina endrika hoe be de be moa karazana fomba fiarovana ny finoana ataotsika rehefa miresadresaka amin'ny olona isika. De misy karazany hoe de zao fotsiny mitondra porofo fa marina ny finoko, ny fijoroana vavolombelona ohatra zay ataon'ny matetika ny mpiandro na ny fifoazana na ny kristiana de mijoro vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona de ao anatiny antsoina hoe apôlôjetika, tsy toroteny mihitsy ny fijoroana vavolombelona ary tsy mahasolo ny toroteny ny fijoroana vavolombelona. Tsy natao isolo ny toroteny ny fijoroana vavolombelona fa ny fijoroana vavolombelona de apôlôjetika, fiarovanao ny finoana. Mijoro vavolombelona ianao zany. Zay ny dika teny hoe apôlôgia, izany hoe amin'ny teny na amin'ny asa. De manazava ianao hoe ny asa tamiko ohatr'izao ny tenin'Andriamanitra de mijoro vavolombelona ohatr'izao apôlôjetika rano fotsiny ny fijoroana vavolombelona. Zay mahatonga azy hoe tsy atao ohatra hoe ao anatin'ny fitaovam-bavahan'ny toroteny misolo toerana ny torotena tahaka zany, fa tena ilaina ny apôlôjetika, ilaina ny fijoroana vavolombelona. Mahazatra antsika ny fitondrantsika porofo tahaka reny apôlôjetika. Fa ndraindray dia ndraindray zay somary lalindalina kokoa mety azo atao koa ny hoe apôlôjetika historika mety pitranga koa zany ndraindray hoe amarinina ao amin'ny tantara, amarinina ao amin'ny zava-nitranga atao anatin'ny tantara ny finoana. Be de be tsika manao zany. Fa be de be koa ny ataotsika hoe amarinina amina toerina mihitsy lay fitsarana meloha lay préjugé, lay préposition zany ndraindray présupposition ndraindray toerina mihitsy. Misy fomba fiasa be de be ataon'reo olona mpanao ny antsointsika hoe apôlôjetika. Matetika moa mpitandrona mopera de manao zany a. Ary izy io ny oaran'ny kristiana tsotra amin'ny vavolombelon'i Jehova. Ny vavolombelon'i Jehova de tena ampianarina mihitsy lalina de lalina amin'ny antsoina apôlôjetika. Hoe zao ny finoantsika de zao ny arovanareo ary miainga mandrakariva. Rehefa mamangy tokantrano ny vavolombelon'i Jehova de tena manao apôlôjetika rano fotsiny izy. Ray moa tsika kristiana mitory ny filazantsara tsika zay zava-dehibe tokoa, fa ndraindray tsy de tena mafy amin'ny fandrodanana reo hevitra maro isan-karazany izay manelingelina ny finoana kristiana. Fa izao rehefa ko malala eto am-pamaganana na inona de zao ny tsy tokony adononao. Ary tsy hitatsika loatra am'ty afatrely io ho an'ny Joba ity. Ny fiafaran'ny fiarovanao ny finoanao, na ny fiarovanao ny voninahitr'Andriamanitra, na ny fiarovanao ny fiangonana, na ny fiarovanao de zao fampianarana de zao mpitondra fanantenana mandrakariva ianao. Mpitondra fanantenana fa tsy mpitondra korotana, mpitondra fiainana fa tsy fahafatesana. Zany hoe raha ohatra ka miresadresaka ny finoanao ianao, manao zany fiarovana ny finoana zany de zao ao anatin'izany ihany no tsy maintsy hitondranao fanantenana. Jereo tsara manantsika azy le tenin'ny Petera teo. Hoy Petera batao hoe nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana aoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly zay fanontaniana apetraka aminareo ny antony fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Zany hoe tsy hoe miteraka ady, tsy miteraka fitsarana, tsy miteraka fanamelohana, tsy miteraka fanakiviana, tsy miteraka ozona rehefa avy eo. Tahak'izay natao tamindry Martin Luther tamin'ny fotoanandro, natao tamindry Calvin tamin'ny fotoanandro, nozolona fa tsy zay loatra. Ny apôlôjetika na ny fiarovanao ny finoanao tsy mahatonga anao anozona ny olona rehefa avy eo, mahatonga anao tsy ohatr'izay le avako malala. Fa tokony voalazanao ny voatonanao na voalazanao mandrakariva ny fanantenana.
vo vitanao ny mitory ny fitiavan'Andriamanitra, vitanao ny mampahafantatra izy amin'ny olona zay miresaka aminao ny fanantenana zay ao amin'Andriamanitra, zay afatra mitondra famelan-keloka, afaka mitondra fanantenana, afaka mitondra fifaliana zay ny tokony hafarany didinika. Raha toa ka tsy mbola voninao am'izany dia mila mitandrina. Raha ohatra ka tsy maintsy miresaka ianao de zao aoka ifahana mandrakariva amin'ny hoe na inona finoanao de tazo fatianao Jesosy. Na inona tsy fanekenao ny zavatra ataoko ny lazaiko aminao satria mety tsy resy lahatra ianao amin'ny zavatra ambarako de zao ny lazaiko anao, tianao Andriamanitra, tianao Jesosy. Tahaka ny tiavany ihany mbola itiavany ianao. Afaka malala tompony hiaro anao amin'ny finoana ary am'izay mety ho fijokona vavolombelona miandry anao de ho voalazanao amin'ny manodidina anao fa tianao, tiatsika ny Andriamanitsika. Ivavaksika. Nompo ao misoranao zahay noho ny teny zay azony anovakina tamin'ny tenin-drazanay, teny mampijoro anay ho vavolombelona, teny mametraka anay olona azo itokiana, azonao ianteherana ka afaka mandresy lahatra amin'ireo zay mila izany, iverenany sy inonanao Andriamanitra fitiavanao amin'ny Jesosy. Tompo de ampianaro zay ahajoro vavolombelon'ny finoanay, ampianaro zay ahajoro vavolombelon'ny fitiavanao ary ahatory an' Jesosy Kristy Tompo fiainana. Ampianaro zahay aharesy lahatra amin'ny alalan'ny fanahinao masina, aharesy lahatra ao anatin'ny fanajana ny hafa, aharesy lahatra ao anatin'ny fanajana ny maha olona azy, aharesy lahatra ao anatin'ny fahalemem-panahy tahaka ny Jesosy, aharesy lahatra ny mpiarabelona aminay handray an' Jesosy. Tompo, amin'izao vanim-potoana avelanao lalovanay izao de fantatra efa maro hitanay sy tsapanay ireo maro zay manozongozona ny fampianarana, manozongozona zay efa ninonay sy nitezananay. Dia ataovy mahay miresaka ao anatin'ny fanajana zahay. Esory aty anatinay ny fiheveran-tena ho zavatra, esory aty anatinay ny fiheveran-tena ho tanteraka sy tsikianina, fa atao amin'izay hanana fanetretena, ahatsiaro fa Andriamanitra fitiavana ianao. Ary raha avelanao andalo ny karazan-javatra maro samihafa ao anatin'izany ny fampianaran-diso, de tianao zay iorona mafy kokoa amin'ny finoana, ary tianao ny itomanay azy reno anao. Vavakazo zay ho an'ny tokantrano tsirairay kristianina, ampahirezo hiteny tahaka amin'ny Paoly fantatra izay inonay. Ampahirezo ny kristianina isam-batan'olona any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny fiarahamonina rehetra misy azy, ampahirezo ny tanoranay ny zanakay, iorona amin'ny finoananao Andriamanitra, ka afaka hiteny koa amin'ny manodidina azy hoe fantatray izay inonay. Ary ahatonga ny manodidina anay, izay miaino, izay mifanerasera aminay, hiteny indray koa manao hoe hiaraka aminareo zahay, satria fantatray fa momba anareo Andriamanitra. Misaotra Jesosy amin'ny anaran'ny anaovana izany vavaka izany. Amen.